faefatra isika zao hijery am'izay tsika ny fakam-panahy ny Adama sy Jesoa Kristy fa atombotsika amin'ny ny Adama aloha zany ny fakam-panahy jerentsika hoe ahoana ny processus ny fakam-panahy zany tamin'ny Adama no tenenantsika azy fa Eva moa no nifampiresaka teto fa ny Adama ihany le izy na izany ary mazava ho azy Genesis 3:1 ka hatramin'ny 7 no misy an'le tantara de ovakitsika aloha ny Genesis 1:3 ka hatramin'ny 7. Ny menarana de fetsy no ny bibidia rehetra zay nataon'ny Tompoandriamanitra hoy izy tamindra vehivavy hay va ny teny Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny sa ora vehivavy tamin'ilay menarana ny voan'ny hazo eo amin'ny sa de azona hinanana ihany fa ny amin'ny hazo eo voan'ny sa kosa de hoy Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo zany fa ndrao ho faty ianareo hoy menarana tamindra vehivavy tsy ho faty tsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra hoe am'izay andro hinananareo azy de ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo alala ny tsara sy ny ratsy ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso no azo matsiriritra tao mampahendry de nanitaza ny voany ka nihinanany de nomeny koa ny vadiny zay teo anilany ka nihinana de nahiratra ny mason'izy mivady ka fatany fa mitanjaka izy ireo ary nanjaitra ravim-bazaha izy mba hanaovany sikiny tia indraindray tsy hitatsika de omeko atsika alohana de tsy hoarano tena resahana eto fa omentsika eto hoe mahatonga ana miteny hoe fakam-panahy ny Adama ihany koa io ny lazan'ny baiboly azy moa de Adama foana ny tompona andraikitra ao amin'ny baiboly fa jereo tsara le lazainy eto de nanitazany le vehivavy io nanitazany Eva ny voany ka ninanany de nomeny koa ny vady zay teo anilany kaninana zany hoe i Adama sy i Eva sy le menarana amiresaka eo zany ka ilery teo fa de tsy netrika tsy naninona de nandeha nyresaka de teo zay moa lehilahy zany midorororo ohatr'izay foana aza memenareo fa le vehivavy mihitsy ny tena katsetsoka raha tsy namaly zao hoe Eva tsy ohatr' zao tsika zay zany aloha anankiray ny mila hitatsika de lasa am'izay zany tsika hijeren'le fizotran'le fakam-panahy hitanareo zany eto efa haitsika io tantara io de natsaseo ary le andininy de fa azotsika hoe miseho namana zany le menarany eto zany tena miseho hoe zany namanao zany mieritreritra zay atsaranao fa ianao io ambakain'Andriamanitra ianao io tsy omeny zay tokony ho azonao rehetra ianao fa ambakain'Andriamanitra ianao hanky vare zay izy amin'ny baibolinareo hanky vare ka ho zay tsisy azo hoanina le azo rehetra eo amin'ny sa gravy tsisy azo hoanina hoy nefa zay foana nohan'ireo teo any hoe ny ataony de mampisalasala amin'ny fanomezan'Andriamanitra hoe Andriamanitra io ratsy io manambaka anao ny tena tadiavin'io Andriamanitra io ny anjanaka anao ny tadiavin'io modio io de anao ny asainy manao zay anina fa io tsy manome anao tsisy zavatra nomen'Andriamanitra anao tsisy azonao hoanina zany ny hazo rehetra eo amin'ny sa zany ny zavatra ataony mampisalasala ny Eva ny amin'ny fanomezan'Andriamanitra izy mampisalasala ny Eva amin'ny fahatsaran'Andriamanitra izy hoe tsy tsara zany io Andriamanitra io ny anambaka ny tadiaviny io mampisalasala ny Eva amin'ny teniny izy hoe tenin'Andriamanitra zany tsy mitombony zany tsy zany mihitsy no izy ary hitatsika fa zay ny lazainy ny voany de namaly Eva de tonga de tratra voanamaly fotsiny izy de tratra ny voan'ny hazo amin'ny sa de azona hinanana ihany azo hoanina ihany le izy ka atao amin'ny fiteny zao hoe tsisy azo hoanina mihitsy fa izy rehetrarehetra azo hoanina ihany le izy ka
nefa jereo inge zavatra nytenenin'Andriamanitra tamin'ny Adama ary ny tompo toko faharoa andininy fahenina ambin'ny folo ary ny tompo Andriamanitra nadidy an-dra lehilahy hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady tena azonao hinanana tsara. Tanareo différence zany tsy tsika rehefa mamaky baiboly fa zay mihitsy ny eto tonga soa eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Ny azo rehetra eo amin'ny sady tena azonao hinanana tsara. Ahoana ozy izy vao namaly ny azo eo amin'ny sady azona hinanana ihany, azo ihany ka. Efa azonao hinanana tsara daholo izy rehetrarehetra. Toy fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa azo hinananao fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Amin'ny teny nanoratany Moseseny amin'ny teny Hebreo dia nidikany ho faty io ho faty dia ho faty mihitsy ianao, averiny indroa mihitsy le ho faty. Dia izay ny andikany teny gasy hoe azy hoe ho faty tokoa ianao satria ho faty dia ho faty mihitsy ianao. Dia ahoana navaly ny Eva fa ny amin'ny voan'ny azo eo voan'ny saka kosa dia hoe Andriamanitra hoe aza hinananareo fandrao ny faty ianareo. Mety ho faty nareo fa mety tsy maty koa. Azonareo ny voany dia efa miainga ny zavatra rehetra salasalany amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa tratra. Zay ny lazay tsy le devoly eo ihany ary izy eo foana. Fa tsy io ny problème fa ianao mihitsy. Tsika mihitsy ny problème voalohany. Ndra ho faty ianareo dia zay le lazaiko le processus tery. Ndao atao hoe rakely ndre mandeha fotsiny raga tsy maninona io eny mety aninona ihany fa tsika le tsy hanao foana fa ndre mandeha fotsiny zay efa tratra ianao zay any dia efa tratra. Io mampisalasala amin'ny fanomezan'Andriamanitra sy ny tenany. Dia ina koa ny ataon'ilay menarana mitaona an'ilay olona ho matotra kokoa. Tena matotra kokoa eny ianao fa Andriamanitra manafinafy ny zavatra aminao fa raha mihinana an'io ianao dia ho vehivavy lehibe lehilahy lehibe dia mahalala ny tsara, ahiratra ny masonao, ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Fa io Andriamanitra io te hanery ianao ato fotsiny dia tsy ataony mitovy aminy ianao fa tiany zanahany. Zany ny zavatra apetraky ny devoly tao an-tsainy. Fa eo ny devoly fa ny tena olana hoe efa izy mihitsy taonan'olona matra kokoa. Hoe afaka manapa-kevitra rery ianao, mahalala ny tsara sy ny ratsy ianao tsy izay tenenin'Andriamanitra anao no ataonao fa izay takatry ny sainao satria mahiratra ny masonao. Zay ny zavatra nataon'ny devoly. Aza miandry an'Andriamanitra zany foana isaky ny anao zavatra tsisy ilantsika an'izany, vitanao io. Zay mihitsy le fiteny, vitantsika io. Tsy mila an'Andriamanitra zany tsika. Zay ny asan'ny devoly. Fa efa hitantsika teo ny asan'ny nofo zany le misalasalany amin'ny tenin'Andriamanitra. Deuxième ronde tsika zao. Première ronde voalohany zany devoly sy ny Isa namely. Tany nefa vo izy. Deuxième ronde. Aritany raha vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso no azo matsiriritra tao mampahendry dia nanotazany voany ka ninanany dia nomeny koa le raika alary teo akaikiny teo dia ninana koa. Endrana mihitsy. Nefa tonga le izy fakam-panahin'i Adama io. Adama mihitsy ny tena olana amin'io. Inona ny zavatra misy eto? Io dia mifanaraka amin'ity tsara mihitsy Jaona voalohany toko faharoa andininy fahenina ambin'ny folo. Ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao efa hitantsika teo le devoly fa hitantsika teo le nofo Zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao dia filan'ny nofo. Tsara ho fihinana. Tondra fafinaretana io Nefa eritreretra rehefa mahita ianao voankazo rehetrarehetra fa tsara ho fihinana daholo amin'ny paoma, manga, mangahazo hoe voankazo.
fa tsara ho fihinana daholo indrindra tamin'izao fotoana izany zany tsisy le hoe simba ohatrany amin'izao satria mbola tsisy fahotana dia mamy be daholo na voamadilo ary hoaninao tonga dia mamy be mihitsy misy zany misy zany dia tsika efa filan'ny nofo tsara ho fihinana filan'ny nofo filan'ny maso sady mba finaritra ny maso tanareo tsara izany fakam-panahy rehetra dia miditra foana izany nofonao ty tena mangoritsina mihitsy ty nofonao ty masonao rehaka momby zao fiainana zao orgueil de la vie bios mihitsy nilazany azy orgueil matsiriritra ampahendry tanareo zany ny orgueil tonga dia endry avy mihinana an'io ao tsara izy rehetra na nitasany amin'izay mivoany dia nihinana zay foana ny fakam-panahy ary zay magrave an'le izy miasa daholo zany ny sansanao rehetra ary tena le sansanao rehetra mihitsy no ampiasainao anatin'le izy ianao raha teo efa te hinana le filandratsinao raha teo efa aty eva raha tsy nanana fa raha vo ny salasalany amin'ny tenin'Andriamanitra izy dia tratran'izay rehetrarehetra izay ihany koa izy zay zany ny fakam-panahy le azo antelo teo hitantsika ny asa teo daholo izy telo devoly nakafanahy te ty ivelany fotsiny eva ny salasalany amin'ny tenin'Andriamanitra salasalany momba an'Andriamanitra efa tratra dia zao tontolo izao filan'ny maso filan'ny nofo filan'ny maso ary rehaka momby zao fiainan'izao dia tratra tao izy fa io na izany na tsy zany aza dia fizahan-toetra napetrak'Andriamanitra ihany koa eny tsy hoe akory piritsaka le menarana dia ohatra ity efa nidiko tato i dia voavoaka lasa nyresaka tamin'ny eva tary ihany na fantatr'Andriamanitra io dia hitany tsara io fa lasa avelao andeha hoany iny satria zao avelao iny resaka any satria ny tian'Andriamanitra ny tanjol'Andriamanitra ao anatin'io dia tsy robot i Adama sy Eva akory ka robot izay tsy manana safidy tsy manana ninina fa dia mandeha amin'izao fa tian'Andriamanitra omena safidy Adama sy Eva hoe dia eritrereto anie akondro paoma zavoka mananasy letsia paiso ina koa voasary mandarinina voasary loranjy tsy haiko tsony dia be zany afaka ny safidy an'izany izy tsy mila mivavaka Adama sy Eva hoe Andriamanitra inona ny tiana hoaniko androany akondro sa zavoka ozy Andriamanitra ampiarao fotsiny izy roa dia vita milay koa zany non efa nomena anazy ireo dia afaka mihinana andreo izy tsy mila manontany an'Andriamanitra tsony izy fa misafidy dia safidy entre an'ireo voankazo 100 sy 100 reo contrat ray azo tsy fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay le safidy napetraka teo any fa dia nalaony ty satria izay andrarana antsika ihany ny tiatsika hoanina zay le hota ao anatsika zay dia nalaony ty dia zay zany ny tanjon'Andriamanitra raha nahary ny olona mihitsy Andriamanitra amin'ny Genesis 1:5-20 Andriamanitra ny teny hoe andeha sika amorona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika aoka izy anapaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina anapaka ny voromanidina sy ny biby fioty anapaka amin'ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany zay ny tanjon'Andriamanitra nanao ny olona anjaka eto amin'ity tany ity ny olona ny olombelona zany ny tanjon'Andriamanitra dia hosolitenany hanapaka amin'izao tontolo izao zay ny nanaovan'Andriamanitra ny olona dia zay ny namelan'Andriamanitra anazy ho zahan-toetra hoe afaka manao an'izay ve ianao olona manana safidy olona afaka manohatra raha te hanohatra dia latsaka tsy nahatateraka n'ilay fizahan-toetra izany Adama sy Eva dia Jakoba 2:7-7 ny teny hoe tsy nahavita an'ity Adama sy Eva fa afaka nanao an'ity izy manekehan'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy zavatra tena raisin'ny olona amin'io dia hoe manohera ny devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy no tsy fomba ohatr'izany le izy
fa ny voalohany aloha dia manaiky an'Andriamanitra. Rehefa nyteny izy hoe azo hinanana, aza hinanana io fa ho faty dia ho faty mihitsy ianao a, dia tsy mihinana zany. Zay fotsiny ange, vo zay ny ataonao, ninona tenen'ny devoly eo, dia tsy rarahanao zay teneniny eo, avy aloha izy tabataba any, dia vitany aminy. Mandositra anareo izy. Fa vo tsy manaiky an'Andriamanitra ianao a, dia tsy maintsy anaiky an'le raika alay. Zay ihany. Dia tsy nahatanteraka an'io zany a, i Adama sy Eva dia nihinana an'ilay voankazo voarara. Ny tanjon'Andriamanitra nefany a dia ny atonga ny Adama sy Eva. Adama sy Eva mantsy innocent, tsy mitovy amintsika Adama sy Eva fa innocent. Raha ataoko marika izy dia 0 i Adama sy Eva, 0. Sady tsy mpanota izy ny tsy marina. Donc nasian'Andriamanitra ny hoe preuve io mba hatonga anazy ho marina. 0 lasa positif. Saingy indrisy le 0 lasa négatif. Le innocent zany lasa mpanota satria tsy nahatohatra n'ilay fakam-panahy. Zay le izy. Dia zay mahatonga an'le izy hoe fakam-panahy fa Andriamanitra ao anatin'io miasa zany a, misy idiran'Andriamanitra io. Fa tsy hoe tsisy idirana. Ny tsy idiran'Andriamanitra ao anatin'io dia Eva nihinana an'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, nefa efa nilazana hoe aza hohanina. Dia Eva nihinana fa tsy ny devoly akory azafady. Eva nihinana an'io izy sy mivady. Zay zany ny fandehan'le izy, dia tompona andraikitra izy. Nananilika ary Adama hoe ny vehivavy zay nomena ho ahy. Vehivavy aloha ny diso voalohany dia anao diso faharoa. Za mety ho diso fahatelo raha ohatra ka. Nefa teo alatsy ny teny. Dia Eva indray hoe ny devoly. Mitanjaka lisany, lasy lisany dehors amin'ny Edena, mba hanana amin'ny kerobima mihitsiny. Tompona andraikitra foana. Aza manilika fa tratra foana ianao fa aza manilika. Zay. Dia ny fiasan'Andriamanitra ao anatin'io dia tsy manova amin'ny planin'Andriamanitra mihitsy io nataon'ny devoly io. Na lasa mpanota daholo ary ny olombelona rehetra nateraka Adama sy Eva, dia tsy manova amin'ny planin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manana plan B. Fa Jesoa Kristy efa nomeny hamonjy antsika talohan'ny naharinany zao tontolo izao. Plan A foana ny azy, dia efa fantany zany, dia tsy manova amin'ny planin'Andriamanitra. Zay lazako hoe misy idiran'Andriamanitra fa tsy hoe tsisy idirana, afa-tsy ny nihinana an'iny ihany. Fa tena tompon'andraikitra Adama sy Eva. Raha vao latsaka anao fahotanitsika dia tompon'andraikitra zato isan-jato. Zay ne ny Adama sy Eva fa hiditra indray tsika ny Jesoa Kristy ary. Matio 4:4 ny vakitsika, efa haitsika io fa vakitsika asesitsika isaky ny anankitelo izy a, dia tsy jerentsika ela be akory fa lalovantsika fotsiny fa mbola betsaka no ataontsika avy eo. Ary Jesosy dia nentin'ny fananaka ny tany hevitra mba halain'ny devoly fanahy. Ny fadihan'ny 40 andro sy 40 alina izy ka noho ny afaka izany dia noana. Dia nanantona ny mpaka-fanahy, io le mpaka-fanahy taria. Dia nanantona ny mpaka-fanahy ka niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga nofo reto vato reto. Fa izy kosa namaly hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloaka ny vavan'Andriamanitra. Fakam-panahy voalohany. Fakam-panahy faharoa dia nitondra azy nakany tanàna masina indray ny devoly ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly. Sady niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahany ambany ihany fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao ary eny an-tanany hitondran'ireo anao fa andrao tafotoana amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesosy taminy voasoratra koa hoe aza maka fanahiny tompo Andriamanitra ao. Troisième roniny ary nitondra azy nakany tendrombohitra avo dia avo indray ny devoly ka naneho azy ny fanjakana rehetra eto amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny. Sady niteny taminy hoe omeko anao zao rehetra zao raha miankohaka eo anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy mandehany ianao ry Satana fa voasoratra hoe tompo Andriamanitra ao ny ankofanao ary izy rery ihany no toboinao kao. Amin'ny samy toko fahaefatra ihany Matio sy Luka, toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12 ihany Matio sy Luka, fa ny famadika fotsiny ty sy le anankiray zany, ty sy le izy misaoty.
Mifamadika ty fakam-panahy faharoa amin'ny Luka dia le izy misaoty fakam-panahy fahatelo amin'ny Luka zany, any hoe interchangeable zany reo. Dia le izy mitovy amin'iny Adama sy Eva, zay ny antony resantsika an'iny satria mitovy amin'iny ihany ny Jesoa, dia mitovy amin'iny ihany fakam-panahy rehetra mahazo antsika, mitovy ihany, tsy miova ny tetiky ny devoly satria voana olo zao ihany. Na ndresy izy tamin'ny voalohany dia ozy izy hoe resiko amin'izao daholo ireo olona ireo, dia isaky manao an'io izy dia tratra foana ny olona rehetrarehetra. Dia tonga ny efatra arivo taona teoriana dia mbola zay ihany mitetika ataony, tsy miova fa zay ihany mitetika ataony, mody mitady hoe inona ny mahasoa anao Jesoa Kristy. Ao ny tena mahasoa anao Jesoa Kristy fa tsy araky le lazain'Andriamanitra e, za mahita an'izany kokoa. Dia mampiditra fisalasalana ao amin'ny Jesoa Kristy izy, mampisalasala an' Jesoa Kristy izy amin'ny reto zavatra reto. Voalohany hoe tena zanak'Andriamanitra marina ve ianao? Ohatran'ny tsy izy raha izy ary ianao dia tairo zao, efa zao am'izao fotsiny am'izao avitanao io. Dia ny faharoa mampisalasala azy amin'ny tenin'Andriamanitra, hoe marina ve zavatra tenenin'Andriamanitra aminao hatramin'izay. Zay foana ny tetika ny devoly dia mbola zay foana ny fakam-panahy ataony antsika rehetrarehetra mandrak'androany mampisalasala atsika amin'ny zavatra efa nytenenin'Andriamanitra atsika. Inona ny fampisalasalana amin'ny tenin'Andriamanitra? Eo alohan'io, toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo dia tapitra ao amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo ny toko fahatelo dia miditra amin'ny toko fahaefatra tsika rehefa avy eo. Inona ny zavatra nitranga eo? Raha vao vita batisy Jesoa dia niakatra avy teo amin'ny rano avy hatrany, arindro sokatra tamin'ny lanitra, rita ny fanahin'Andriamanitra, nidina tahaka ny voromailala keo amboniny, ary injaony izy feo avy tany an-danitra hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Zay. Ity ny zanako malalako izay sitrako. Andriamanitra mihitsy miteny ary tsy mbetraka izy miteny avy any an-danitra direct ohatran'io fa sambasambany izy miteny eto. Eniny Jesoa zany, eniny olona rehetrarehetra zany. Vao tonga ny toko fahaefatra andiny faharoa, ahoana tsy devoly? Raha zanak'Andriamanitra ianao dia ovay mofo reto vato reto. Efa niteny tsara mihitsy izy hoe zanako malalako ianao ny sitrako. Neny Luka raha vao mainka apira kokoa noho io. Luka indray toko fahatelo andiny faraka amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Mbola ery ambony ery io mitovy amin'le teo ihany. Rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra ary Jesoa koa efa natao batisa sy nivavaka dia nisokatra ny lanitra ary fanahy masina nidina teo amboniny ka niendry dia tahaka ny voromalala ary nisy feo avy tany an-danitra hoe ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Io tena fa tsy vitan'io ny Luka fa ny Luka mbola nisy an'ity le tsy tianareo vakiny ity. Andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo misy any amin'ny page sy any amin'ny YouTube ny resaka tetiarana raha te hamaky an'ireny nareo. Tokony ho telopolo taona Jesoa rehefa nanomboka ny raharahany ary natao zanako Josefa, zanaky be dia be. Andiny fahatelo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo, fito amby roapolo. Zanaky le makaleo be. Dia avy eo zanaky Elosy, zanaky Seta, zanaky Adama, zanak'Andriamanitra. Indroa mihitsy zany, teo zany le teny avy any an-danitra miteny ety zanako malalako, dia avy eo nitetiarana mbola nametraka koa hoe zanak'Andriamanitra. Aiza izy teo? Io. Jesosy zanak'Andriamanitra. Dia nefa zay teny zay mihitsy no tenen'ny devoly voalohany hoe raha zanak'Andriamanitra ianao dia ovay vato reto mofo reto. Io Luka toko fahaefatra andiny fahatelo, hoy ny devoly tamin'ny raha zanak'Andriamanitra ianao, teneny io vato io mba ho tonga mofo. Jesoa namaly azy hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany veloman'ny olona. Namaly amin'ny tenin'Andriamanitra Jesoa Kristy. Hitanareo mampiasa tenin'Andriamanitra. Tary zany ny devoly efa nampiasa tenin'Andriamanitra hoe raha zanak'Andriamanitra. Avy eo le faharoa naka le salamy faraka amin'ny sivifolo. Izy niary ny anjeliny mba tsy ho fotoana amin'ny vato ny tongotrao sy ny rehetrarehetra ndala misaoty. Nampiasa tenin'Andriamanitra fa miolana foana ny tenin'Andriamanitra ampiasain'ny devoly. Miolana. Ny tena antony le izy dia ho an'ny tombontsoa an'le iza, le nofo, le go. Zay.
dia impiritsika manova ny tenin'Andriamanitra ho amin'ny tombontsoa atsika. Dia nisy nanontany mihitsy avy tamin'ny larobia hoe fa ahoana, tsy le mpianatra akory izany fa olona hafa, ahoana ary faly ny tena hatateraka ny tenin'Andriamanitra io, satria misy teny fikasana raisiko ho anahy nefa tsy mety tanteraka. Dia misy izy aho hoe ka tsy raisinao amin'ny nanoratanazy le teny fikasana fa raisinao amin'ny intérêt personnel anao. Dia izay tsy mampipetraka an'io. Dia izany foana ny ezahantsika azavaina eto gasy mamaky baiboly hoe tsy ho amin'ny intérêt personnel anao io tompoko fa ho voninahitr'Andriamanitra fa hatanterahany teny fikasana. Dia mila azotsika fa tsy maintsy tanteraka ny teniny satria izay lazainy dia hainy atao koa. Fa izy fotsiny tsy haintsika mamaky azy dia diso ho famakitsika azy. Dia le raika alako moa raha hanovan'le izy grave be. Zay zany indry. Faharoa, nampiasa zavatra zao teo zany ty zany zao le hoe teneny ho vaty io tonga mofo io. Ianao nahoana, efapolo andro ianao tsy sakafo, tsy sotro rano. Io misy ho vai mofo ho vaty io, vitanao zany. Ary zanak'Andriamanitra, Jesosy ihany mahavita an'izany fa raha devoly maka fanahana an'izany mehezako fotsiny. Akoa ny avitako mamadika vato mofo fa ho an'i Jesosy mihitsy io. Fa ny tanjona tsy le manova an'iny fotsiny fa hoe hoany io dia mihinana io dia voky ianao dia vita e. Inona ny olana amin'izany? Ataovy le mampalaza anao, izay mampandeha anao. Zay le izy. Dia le nofo zany eto natao fa tsy nahazo any Jesoa Kristy. Lasa indray izy nampiasa ny zavatra zao tontolo izao. Inona avy ny zavatra zao tontolo izao? Verenantsika vakina aloha le izy amin'izay tadidinareo tsara. Zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia vilany nofo, vilany maso, nirehaka momby izao fiainana izao, izay tsy avy amin'iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Inona avy ary izy ireo? Voalohany, fakam-panahy voalohany, filany nofo hovay mofo reto vato reto, io le tsara ho fihinana ny Eva. Hovay mofo reto vato reto. Tsy nahazo an'i Jesoa Kristy fa tenin'Andriamanitra navaly ny voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra naloky ny vavan'Andriamanitra. Fakam-panahy faharoa, nitondra azy niakatra ny devoly ka nampiseho azy indray mpi maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. Ny Luka no teny an'ity zay ny fakam-panahy faharoa amin'ny Luka toko fahaefatra. Dia inona zany ny tentation faharoa? Mahafinaritra amin'ny maso. Io le any Eva, filan'ny maso. Reo zavatra amin'izao tontolo izao reo. Miakohaka fotsiny ianao dia vita, azonao reo. Ary be dia be ny mahazo amin'izao fotoana izao tonga ny olona tena deba be dia miakohaka kely fotsiny dia vita. Zay foana angely izy e. Fakam-panahy kely, mahafinaritra kely fotsiny dia azonao daholo izay ilainao. Dia ny tentation fahatelo amin'izay nampiasan'ny tenin'Andriamanitra izy ampahendry rehaka izao tontolo rehaka izao fiainana izao tena tonga dia mivoaka scoop buzz avy hatrany mihitsy hoe iny nisy bandy saoty avy eny ambony eny mbony tapon'ny tendrombohitra dia tsy maty. Zesta be tonga dia efa mivoaka malaza amin'ny Facebook rehetrarehetra. Tsisy Facebook tamin'izany fantatro so dia izay indray ny anakianana anahy io. Tiatsika tongavana dia izao hoe petraka foany tsy miova mihitsy ny fakam-panahy fa reo ihany e. Nofinao filany maso rehaka ny amin'izao fiainana izao tsara fihinana, mahafinaritra maso, mampahendry, mampisalasala ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Vao mipetraka izany rehetrarehetra izany dia latsaka ianao zay. Fa tsy mipetraka izany ihany Jesoa Kristy. Zay ny tanjony devoly zany dia nasainy mitady ho azy ny intérêtany. Ny intérêt-anao ihany Jesosy jerena, lasa malaza be ianao raha vao izany no arahanao. Tsy mila miankina amin'Andriamanitra zany ianao fa vitanao io. Zay foana le teny vitanao io. Afaka mahazo fiarovana sy laza ianao, raha miaraka amiko ianao dia fa zay Andriamanitra koa etsy. Olany kely foana le teny. Ohatr'izay mihitsiny. So dia maty fotsiny ianao amin'io fa tsy hoe ho faty koa fa mety ho faty. Mety ho faty dia zany mety tsy ho faty koa ianao zany. Tairo ihany aloha. Eo, afaka mahazo fanjakana ianao.
za manome anao an'izany zao de azonao za fa tsy mila mbola maty amin'ny azo fijaliana ery zany ve ny akanao fanjakana ianao maty tsy aloha tonga de eto de fa azonao le izy de vita raha korsi tsisy ohatr' zany zay foana ny ataon'ny devoly zany rehefa maka fanahy andao jerentsika ampitahitsika kely ataontsika fasafasy kely neny Adama sy Jesoa Kristy neny Adama am'ty ilanyty de neny Jesoa Kristy ty ilanyty inona ny voalohany ty aloha mampiavaka anazy zany a Adama innocent Jesoa Kristy masina mampiavaka anazy faharoa jereo tsara igny ny elanelan'le izy zany no mampilay an Jesosy tsika neny Adama tao edena feno voankazo be de be karazany a tondra kadi fotsiny izy tsy mbola nisy kesiera tam'izany tonga de maka fenona ny kadi hoanina daholo zay tiana alaina rehetrarehetra gratuit de Jesosy izy anetany hevitra tsisy nininona efapolo andro anao tsy nina nininona nona jereo le différence za grave be mihitsiny neny Adama io moa zany de salasalany amin'ny tenin'Andriamanitra hanky vare fa neny Jesoa Kristy indray a ny tenin'Andriamanitra nampiasainy intelo fa voasoratra hoe fa nampiasa tenin'Andriamanitra Jesoa Kristy de KO satana tamin'ny farany neny Adama voasarika ny nofony voasarika ny masony mahate hinana tsara ho fihinana mahafinaritra ny maso ary mampahendry voasarika ny fireharehana de ny Jesoa Kristy tsy voasarika ny vatany tsy voasarika ny fanahiny tsy voasarika ny sainy ary netsika mba ahoana isika indray a par rapport amin'izy anankitelo reo tsika aloha zany tonga de vo miainga ny zavatra rehetra de fa kahoatsika ty innocent ty masiny tsika mpanota efa ao sahady tsy avitra e faharoa io saingy tsika pino a mpanota no amarinina no amarininy Jesoa Kristy tsika faharoa na izany a raha na de mpanota no amarinina ary tsika de tia nofotsika ty izahantsika ty a misarika atsika foana isan'andro isa-minitra isa-tsegondra zay afinaritra nisy afaly an'io ihany tadiavitsika faharoa tsika eto am'izao tontolo zao tsika tena ao anatin'le zao tontolo zao mihitsy tsy naman'izao tontolo zao tsika fa tsika eto am'izao tontolo zao dikan'izany a misarika atsika foana izao tontolo zao zay hita masotsika rehetrarehetra filan'ny nofo filan'ny maso rehaka momby zao fiainan'izao ohatra ny olona rehetra ary manahoana ny tenin'Andriamanitra amintsika tena haitsika ve tenin'Andriamanitra io sa de ny intérêt atsika ihany ny ampiasaitsika ny tenin'Andriamanitra intérêt atsika foana nahita olona ny adevitra tamiko tamin'ny andron'ny pesta tena miary salamy faraiky amin'ny 20 iny a tena raisiko tsy makasika anazy amin'ny pesta zany voan'ny corona izy teo tsy teniteneniko azy ozy aho hoe zay ka fa ny devoly misarika atsika foana madika ny tenin'Andriamanitra io amin'ny intérêt atsika madika atsika eo amin'ny intérêt atsika foana ny devoly fa tsy zahany mihitsy ny fampiasana ny salamy faraiky amin'ny 20 toko jereo any amin'ny page Facebook gasy mahay mamaky baiboly ny salamy faraiky amin'ny 20 fa natao any zany zay le izy zany fa ireo rehetrarehetra reo a de misy fizahan-toetra an'Andriamanitra koa ambadika any amin'ny Jesoa Kristy aloha jerentsika eto maninona Jesoa Kristy navelan'Andriamanitra zay mihitsy le izy zay le teneko-nareo hoe jereo fa miteny daholo ny teny rehetra netin'ny fananaka netany hevitra tanareo le fanahy no mitondra zoany ho alain'ny devoly fanahy dikan'izany a tena ao Andriamanitra tsy hoe rehefa maka fanahy ny devoly de tsy eo Andriamanitra fa eo Andriamanitra ary ny fakam-panahy tsy fahotana akory ny latsaka amin'ny fakam-panahy ny fahotana fa ny fakam-panahy tsy fahotana satria Jesoa Kristy koa nalay mpanahy fa tsy nanota didy zany avy amin'Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra de mila mampiditra ny Jesoa Kristy ao amin'ny planiny hoe ianao manatanteraka amin'ny planinako fa Jesoa Kristy nalay mpanahy foana tamin'ny fiainany rehetrarehetra tsy handalo azy fijaliana
zay nitenenany ohatra niraisiko eto le amin'ny petera rehefa teny izy avy le hoe ianao zanak'Andriamanitra velona dia ozy izy hoe ozy Jesoa Kristy hoe sambatra ianao ry petera zanak'i Jaona fa tsy nofa mandraly lazanao izany fa fanan'Andriamanitra. Dia niteny Jesosy hoe fa ny zanak'olona ozy izy dia ho faty dia hitsangana maty afaka andro fahatelo dia ozy izy petera hoe sanatria tsy ho tonga aminao izany. Dia ozy izy Jesoa Kristy hoe anivoaka ianao ry Satana. Satria izay foana ny tanjon'ny devoly zany Jesoa Kristy mahazo fanjakana tsy mandalo azo fijaliana. Fakam-panahy be zany fa lavin'i Jesoa Kristy zany dia izay ny anton'ity fakam-panahy ity zany fizahan-toetra ho anazy io. Dia mbola be dia be ny akafana azy amin'ny herinandro farany raha nijeritsika le passion du Christ iny efa any izy any dia ny herinandro farany dia makafana azy daholo ny olona rehetra indrindra ny alarobia. Ny andro alarobia zany le vakitsika amin'izao fotoana izao amin'ny mana isan'andro io dia fakam-panahy makafanahy foana ny vory ny fariseo etsy dia vory ndray izy eto dia lasa ndray ny sadoseo dia lasa ndray ny herodianina dia makafanahy azy daholo reny olona rehetrarehetra reny. Zay fa ny Jesosyntsika dia maharesy an'ilay tsy resiny Adama. Mampahery azy. Ny Adama tsy naresy an'io fa izy naresy an'io. Dia lasa ohatra ho antsika zany zay. Lasa ohatra ho antsika Jesoa Kristy hoe reto no atao raha te handresiny fakam-panahy ianao. Zay ny nampandalovan'Andriamanitra azy amin'io fizahan-toetra. Fa tsy vitany hoe ohatra fotsiny izy fa raha ohatra izy dia tsy vitantsika raha zao ny asaina manova vato mofo dia tsy vitako zany.